ny afatry ny azo fijaliana sika rehetrarehetra ireo any dia vokatry ny azo fijaliana daholo zasy ianao mba lasa mpivavaka toy izao dia vokatry ny azo fijaliana izany hoe nampion'Andriamanitra teo ampototry ny azo fijaliana Jesosy Kristy karazan'olona tsy mendrika oatra asy ianao nefa dia mba nampion'Andriamanitra teo amin'ny azo fijaliana izany ireny jerentsika eo anatin'ity vidéo ity ko manasanao anaraka an'izany hatramin'ny farany ao aorian'ny générique. Dia miarabantsika tsiraray avy tompoko tonga soa anatin'ity vidéo ity dia manona fiadanany tompo amintsika tsiraray avy amin'izao akatoko mipasika izao dia hojerentsika ny afatry ny azo fijaliana hoy ny ten'Andriamanitra Jaona 7:17 dia vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy rehefa nanandratra ny vinaigitra Jesosy dia nanao hoe vita ao no hoe Jesosy vita ny dikany azo fijaliana ny afatry ny azo fijaliana ny herin'ny azo fijaliana dia manambara an'izany hoe vita izany hoe raha tsy teo amin'ny azo fijaliana Jesosy dia tsy vita fa satria Jesosy nanaiky nomboana teo ambony azo fijaliana izay ny afatry ny azo fijaliana hoe vita amin'ny fampisarahana antsika tamin'Andriamanitra tsika rehetra ireo nge efa reserve tany amin'ny elo daholo ny anarantsika efa tany daholo fa hoy Jesosy hoe vita ny fanoratana ny anaranao noho izany tsy ho potika intsony ianao tsy ho rava mandrakizay ianao tsy azony satana roitina mandrakizay any amin'ny elo ianao izay tsy vitanao mihitsy ny manatanteraka anazy amin'ny hoavy efa vitan'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana izay rehetra mampitebiteby ianao efa vitan'i Jesosy daholo izany tsy ny fiangonana no manao azy tsy pasteur no manao azy fa efa vitan'i Jesosy Kristy teo amin'ny azo fijaliana ny hoavinao efa vitan'i Jesosy teo ambony azo fijaliana izany natao hoe the power of the cross tamin'ny fotoana ny tenenan'i Jesosy hoe vita dia nizara roa ny rideau tao amin'ny tempoly satria nahoana tamin'ny andron'ny testamenta taloha dia indre-pandeha isa-taona ny mpisorona no makao tamin'izany fotoana izany dia tsy afaka manantona an'Andriamanitra malalaka ny olona fa satria hoy Jesosy teo amin'ny azo fijaliana vita dia vita amin'ny fampisarahana antsika amin'Andriamanitra vita amin'ny fanelanelana antsika amin'Andriamanitra tsisy mpanelanelana antsika amin'Andriamanitra intsony afa-tsy Jesosy Kristy irery ihany noho izany afaka malalaka mifandray amin'Andriamanitra isika satria taloha tamin'ny andron'ny testamenta taloha isika dia ny olombelona dia tsy manana lalana hiresaka amin'Andriamanitra tsy afaka miresaka malalaka amin'Andriamanitra tsy afaka mivavaka izany ny olona any an-trano fa mahatonga antsika amin'izao fotoana izao mba afaka manantona an'Andriamanitra na any an-trano na any am-piangonana na aiza misy ianao dia satria hoy Jesosy hoe vita tsy maintsy no vitain'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana izany ny zavatra rehetra amin'izay tsy ho vitain'ny satana intsony ny fiainantsika olona tsinitsinina olona tsy mendrika to asy ianao nefa mba namondran'Andriamanitra fo vita hoy Jesosy vavaka tsika tompo Andriamanitra misaotra anao zay ny amin'ny azo fijaliana fa efa ely zay no efa saika mivitain'ny satana misaotra no ny fitiavanao fa tsy maintsy teo amin'ny azo fijaliana ianao ny programanao dia mifamaritra amin'izay vitanao teo amin'ny azo fijaliana misaotra no ny fitiavanao anay Andriamanitra misaotra Jesosy Kristy no ny fanoloran-tenanao no ny fahafohizan-tenanao ny fanaritra izay nataonao nanateranao ny fiainanao ho anay izay tsinitsinina teo amin'ny azo fijaliana misaotra Jesosy fa efa vitanao no sy niavinao teo amin'ny azo fijaliana ny zavatra rehetra ny famonjena anay ny fananganana anay ny fampisarahana anay tamin'ny satana ka ninninona mbola atrehanay amin'izao fotoana izao ninninona mbola atrehako dia afaka anatrika ny fiainako afaka anatrika ny fiainanay izay tsiraray avy ampatokina satria efa vitanao teo amin'ny azo fijaliana ny zavatra rehetra amin'ny anaranao nanaovanay izany vavaka izany amen dia misaotra anao nanaraka ny vidéo hatramin'ny farany ara nafinaritra anao vidéo dia aiza misalasala amin'ilay teny commenter partager amin'ny alahady ho avy izao tsika dia ankalaza ny paska tsy mankalaza andro isika fa paska fananganana
dia izay indray no jerentsika amin'ny alatsinainao avy izao pasika fananganana ka manasanao hanaraka an'izany video zany dia loma tompoko